I Kirosy ilay voaositra mpanjaka mpamonjy izy. Izany no lohahevitra raha antsika manana amin'ity alakamisy 20 volana Jona ity. Ry mpiara-midinika namana, ry malagasy namana, miarabantsika rehetra nahatratra izao saramanitra izao, nahatrarantsika ity fetiny fahaleovantena, fetim-pirenentsika ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny firenena, miarabantsika rehetrarehetra tsy maty fo manaina, miarabantsika rehetra hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra androany. Fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao, hiaraka hivavaka isika tokoa. Ray malalo, misotranao izahay no ity fotoana manokana ity. Fotoana sarobidy ho anay, satria fotoana andinihana ny teninao, kanefa fotoana ihany koa ararotinay hitondranam-bavaka ity firenena misy anay ity. Mao firenena izay mba hanjakanao, firenena izay miezaka ny atahotra anao, mitahiny mpitondra isan'ambaratongany, mitahiny malagasy rehetra. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao izahay, dia tomo ela temponay amin'ny lalana fanena masina, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ifambavanao angamba ny amin'izao fotoana izao ilay andina tao tadiny amin'ny bokin'ny Jona toko voalohany ka ny andininy 7 ary hoy izy ry tamin'izy ireo Hebreo aho, Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Minao fa mandritra ny herinandro dia ho hainao izany andiny soratra masina androany. Ankehitriny ary dia hijeritsika ny amin'ilay hoe Kirosy ilay voaositra. Ary mpiara-midinika namana, fantantsika tsara fa tapitra ny fotoana ny fahabapon'ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa namely ny tanànan'ny Babilôna Kirosy, ary navelan'ireo Persiana ny verina tany amin'ny tany nampanantenahina izy ireo mba hanorina indray ny tempoly. Zany no faminaniana men'Andriamanitra antsika ao. Tsy ho ela ry mpiara-midinika namana, ho tapitra ny fotoana ny fahabapontsika ihany keo eto amin'ny tany faharatsiana, tany fandalovana ity, ary verina ho an'ilay tany Kanana izay omanin'Andriamanitra ao antsika, isika tsirairay avy. Ny fanjakana Persiana mantsy teo ambany fanapahany Kirosy no tonga fanjakana lehibe teo amin'ny tantara. Lasa izy ilay azo lazaina hoe faritany midadasika indrindra teto amin'izao tontolo izao. Hatrizay. Natsoina hoe mpanjaka lehibe na mpanjaka ny mpanjaka mihitsy Kirosy, izay matoa maneho ny tandindon'i Jesosy Kristy zany. Fantatsika tsara fa ny mpaminany Isaia dia efa naminany ny amin'ny handravanan'ny Babilôna. Fantatsika tsara fa ny faharavan'ny fanjakan'ny Belsazara dia tamin'ny taona 730 talohan'i Kristy. Fa ny fanjakana Babilôna kosa dia nanomboka rava tsikelikely teo amin'ny tantara, ary taty amin'ny taona 900 aorianan'i Kristy dia antota-pasika sisa no nanarona zany tanànan'ny Babilôna izay hiakana izany. Ary ireo arkéologue izay mpitrandraka no nanao fanadihadiana nahafantarana ny fisiany izany tanàna lehibe izany. Ry mpiara-midinika namana, maneho mielony zavatra hitranga ny fiverenan'i Kristy ho amin'ny fiangonany Kirosy. Misy aza moa milaza fa ny hoe Kirosy dia hoe Kristy ihany. I Kristy no mpanjaka izay ho avy any antsinanana, izay hanafaka ny vahoaka an'Andriamanitra hivoaka avy ao Babilôna. Zay nge ny antso hoe nampanaovina antsika hoe miala ao Babilôna, mivoa ao Babilôna. Ny afatry ny anjely fahatelo dia izao no lazainy ten'Andriamanitra hoe ravarava Babilôna lehibe, ary asaina hivoaka ao isika. Ho avy Jesosy hanafaka antsika tsirairay avy, ka hitondrana antsika any amin'ny tany nampanantenan'Andriamanitra ao antsika. Ry mpiara-midinika namana, izany no antony itsoin'Andriamanitra ny Kirosy hoe ilay voaosiny. Tsy nanafaka ny vahoaka an'Andriamanitra fotsiny io Persiana manan-danja io, fa tena maneho mihitsy ny tandindony fivirenan'i Kristy fandroana mba hitondra ny voavitra rehetra ho aiza ho any amin'ilay Kanana ny lanitra.
Ry mpiara-midinika namana, ny raha ny tena tokony ho izy dia ny bokin'ny tantara faharoa no tokony namarana ny bokin'ny testameta taloha fa tsy ny bokin'ny Malaky. Fa rehefa natao moa ny fandaminana dia lasa niova ny filaharana bokin'ny testameta taloha ka nanjary mifarana ny bokin'ny Malaky ny bokin'ny testameta taloha. Fa raha ny tena izy dia tokony nifarana teo amin'ny tantaran'ny Kirosy ao amin'ny tantara faharoa. Zao ny voalaza mantsy eo amin'ny tantara faharoa toko fa 4:30, 2:20 sy ny manaraka. Zao ny voalazany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia nitairin'i Jehovah ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny teny Jehovah izay nampalazain'i Jeremia. Ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy sady nataony antsoratra koa izany hoe izao no lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia. Ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ny lanitra ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Ry mpiara-midinika namana, i Kirosy no nomena baiko hanarenana indray ny tempolo teto an-tany. Izay fantatsika fa Jesosy kosa nanomboka izany asa fanompoana izany tao amin'ny fitoerana masina any an-danitra ary dia hifarana amin'ny fiverenany amin'ny fanafahana antsika. Tokony io namarana ny bokin'ny testameta taloha, io bokin'ny tantara io fa tsy ny bokin'ny Malaky. Fa noho ny fandaminana moa dia ny bokin'ny Malaky no tanteraka an'izany. Ary ny bokin'ny Matio fantatsika tsara fa miatomboka amin'ny fahatanteran'ny Kristy ilay Kirosy tena izy. Raha toa ka nifara teo amin'ny Kirosy teo amin'ny tantara ny amin'ny fanarenana indray ny tempoly. Ry mpiara-midinika namana, nanao ny asa tandidiny ny asan'ny Kristy mpamonjy i Kirosy. Fa Jesosy kosa no natanteraka izany antsika. Ary Jesosy no avy indray mba hanafaka antsika. Jesosy ilay voaositr'Andriamanitra, Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay mpamonjy, amonjy ahy sy amonjy anao. Ny fanontaniana mipetraka, ekeko ve izy ho mpanjakako? Ekeko ve izy ho mpamonjyko? Ekenao ve Jesosy amin'ity andro fetim-pirenentsika ity? Mba irina ny malagasy rehetra mba hanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Tompo anie hombanao ka hanana ny fanapahan-kevitra hisafidy Jesosy no mpamonjy ahy. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao zahay noho ny fitiavanao anay ka nafany nandinika izany teny izany. Ampio zahay androany hanaiky fa Jesosy no mpanjaka anay, Jesosy no mpamonjy anay. Dia izany vavaka izany no irinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.